zava-dehibe tokoa zany ty andihan'ny faraiky amby folony fepaty satria amin'ny fotoan'ity zany dia ao anatina départementa ministériel iray ny fambolena fiompiana ny jona ary ny fepaty natao amin'ny fambolena fiompiana ny jona zay fara zay ampisehoana ny fivoarany zava-misy amin'ny tontolo izay sehatry ny famokarana amin'ny lafiny jona fambolena fiompiana zay ny zavatra tiana ampitaina zany manokana amin'ity fepafa andiha faraiky amby folo ty araka ny nambarako dia hoe fotoana zany tsika izao mba miditra ao anatin'ny sehatry ny famokarana manara-penitra moderna ary indrindraindrindra fampokosehana sehatra tsy miankina zany miara asa bebe kokoa amin'ny sehatry ny tontolo tantsahiny ambanivohitra mba hisin'izay fifamenona zay ary zay zany tena hitarika n'ilay fivoarana aingana eo amin'ny tontolon'ny sehatry ny famokarana azahoantsika n'ilay fahavita-pianaran-tsakafo mavokatra eto Madagasikara dao raha ny hitako androany zavatra rehetra zay ilayntsika dia favokatra eto Madagasikara dao mbola mety kelikely le izy dia zay indrindra zany zao sehatra zao dia zay ihany koa le hoe tonga ara-potoana ty foara ty zany satria voaherinandro roa lasa zay no natoloka ihany koa ilay programme goavana ho an'ny fitondram-panjakana ilay programme fanohanana sehatra ny famokarana sy l'entrepreneuriat zany programme fiarina dia tsy mitsahatra ihany koa zao zay manentana ny hoe zay manana zavatra ataontsika hoe zava-baovao na nita efa mandeha tiana hitarina lehibe kokoa zany mba hisian'ny fambonana asa hisian'ny fibeazan'ny tsena dia fotoana zany zao anatonana ihany koa ny programme fiarina io zay nataon'ny fanjakana nohanana ny tony hetsika zay ataon'ireo ilay mpandraraha ety amin'ny sehatry ny famokarana ny hoe tena tosika amin'ny vantana aloha zany voalohany le fampifandraisana ny zareo fa ny tena tosika amin'ny vantana ihany koa zany dia ny hoe matetika mantsy misy fifampiahiahina eo amin'ny sehatra tsy miankina lehibe sy le sehatra ny tantsaha madinika dia zay ihany koa zany misy any anjara asa ministera ny mba ahafahan'izy ireo zany mifampatoky amin'ny fiaraha-miasa dia mametraka rafitra tsika zany ifampifaizan'izy ireo dia eo ihany koa zany ny atsika hoe ilay serasera tena fampahafantarana amin'izay tsy hoe tsy afaka mandeha reny ny sehatry ny fiarina ambanivohitra fa mila ny sehatra tsy miankina ary ny sehatra tsy miankina koa mila n'ireo ilay tontolona ambanivohitra hatramin'izay mantsy ohatrany ampifandrefesiny ampifandrafesana sehatra tsy miankina sy ny tontolona ambanivohitra fa tsy zany misy fa tokony tena miara-miasa akaiky mifameno tanteraka ireo satria zay le hoe fifandrafana zay no tena tiantsika voizina zany mba ahafahantsika manatratra aingana zay fahatarana eo amin'ny fivoarany tontolon'ny famokarana ambanivohitra zay